Miarahaba tompolahy, finaritra tovovavy ho anao manaraka hatrany ity fandarina izany malaza ity. Omaly dia nanatanteraka fihaonana entina hitrotroana-bavaka ny fihaonam-be izay ho tanterahan'ny FFKM mandritry ny 3 andro. Nandritra izany fotoan'andro izany no nampitahan' ireto mpitarika fiangonana 4 amby rahalahy ireto tamin'ny alalan'ny solotenan'izy ireo. Mazava ho azy ny mpitarika ny FFKM amin'izao fotoana izao satria misy fotoam-piasana moa izany fitarihana ny fombiana fiangonana kristianina eto Madagasikara izany, ka ny filohan'ny FJKM ankehitriny no mitarika izany. Nandritra izay fotoana izay no nitondrany hafatra lehibe ho an'ny olom-pirenena ary ny hijoroan'ny fiangonana manoloana ny zava-misy iainan'ny firenena sy ho diavy ny firenena atsy-ho-atsy fifidianana mazava ho azy. Ny teny izay hitondrana anatin'izay hoe lohahevitra ho voboasan'ny FFKM ary hijoroan'izy ireo anomanana izany fihaonam-be izany, ary heverina ihany koa ny ho avy amin'ny fihaonam-be lehibe izay andinihana lalina ny fiainan'ny firenena indrindra ny sotram-pifidianana ho isika. Ny teny tao amin'ny Jeremia 1:10 no lohahevitra noraisin'ny FFKM tamin'izany fihaonana omaly izany, ary nitondran'izy ireo hafatra miantefa makany amin'ny olom-pirenena sy ireo rehetra voakasiky ny raharaham-pirenena. Jereo fa omeko fahefana ianao anio amin'ireo firenena sy fanjakana mba hanongotra sy anjera, hanapotika sy handrava ary hanorina sy hamboly indray. Izany teny izany no lohahevitra nentin'ny FFKM hibanjina ho amin'ny asa lehibe miandry azy ireo, dia ny fanombohan'ny fihaonam-be, ary rehefa izany dia isin'ny tena fihaonam-be izay hiantsoana ireo sokajina herivelom-pirenena rehetra eto amin'ny firenena. Araka izany dia hiroso anatin'izay hoe adidy lehibe hamaray mandreny azy eto amin'ny firenena izany ny FFKM. Omaly io ihany dia nitondra hafatra ho an'ny olom-pirenena ny filohan'ny FFKM izay ny FJKM amin'izao fotoana izao ny mitantana azy dia ny pasteur Irako Ami Andriamasoa, arak'izao anarahantsika azy izao. Hiroso amin'ny fananganana indray fanomezana aina vaovao ny antsoina hoe Andriamaso FFKM isika, ka amin'izany dia zavatra roa lehibe no tena kendrentsika. Etsy an-daniny dia irin'ny FFKM amin'ny hetsika izay ataony amin'ny fanomezana aina izany Andriamaso zany, ny hananana FFKM mafiorina amin'ny mahasehatra ekumenika azy. Fa isan-kilany koa nefa ny FFKM mariavana marala dia fanasina sy fahazavana, dia irahana ny FFKM mba ho iraka eo anivon'ny firenena, ho mpaminany eo anivon'ny firenena, ka amin'izany dia ho andry sy fiorenan'ny fahamarinana ny FFKM. Io Andriamaso io ao anatin'ny fiheverana ankapoben'ny olona dia miresaka fifidianana. Marina izany ry havana marala, marina izany, ary handinika izany ny FFKM amin'ny Andriamaso azy, hanara-maso ny fifidianana. Saingy izao amin'ny FFKM ny Andriamaso dia tsy rafitra mpanara-maso ny fifidianana fotsiny, fa indrindra koa hanara-maso ny fiainan'ny vahoaka sy ny fiainan'ny firenena. Ny fanapahan-kevitra ny komity foibe tany Ambatondrazaka dia nilaza manao hoe hamory ny zanany ny FFKM, ny zanaky ny fiangonana zany. Kanefa notovana ny komity foibe manao hoe kanefa vonona ny handray koa izay rehetra vonona hiara-midinika aminy ka manajy ny fitsipodalao apetraky ny FFKM. Efa nanapa-kevitra ny FFKM fa anao antsoavo amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo, tsy ny vahoaka ato anatin'ny FFKM ihany, tsy ny vahoaka kristiana ihany, fa amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo, mba hanao zava-dehibe ny maha olom-pirenena azy, ka hiady fo mihitsy hanao zay ahatonga azy voasolatra narinara-dalàna amin'ny lisam-pifidianana, mba handray anjara tsara sy mavitrika ao anatin'izany zotra-pifidianana izay atao zany. Miantso ny vahoaka malagasy manontolo ny FFKM mba ho olom-pirenena vanona sy tompona andraikitra. Didintsika ny mijoro fa firenentsika ity, dia isika no sarotiny amin'ny zotra-pifidianana izay atao. Amarino ny anaranao ny FFKM any amin'ny lisam-pifidianana, misy ratanarana any ianao, ary rehefa tonga amin'ny fifidianana mandray sanjary ianao, ary rehefa atao zany zavatra zany mirosay ianao handray andraikitra arak'izay manandrefy anao, mba hahatanteraka izany ho amin'izay tena hahasoa ty tanindrazana iombonana ity.
ny fahamarinana ihany no manandratra ny firenena dia isika rehetra no hiaraka hosarotiny hiady mba hitandrony zany fahamarinana zany ka izay rehetra tena vonina hiady ho amin'izany fahamarinana zany dia oko fantany fa miaraka aminy ny FFKM. Izay rehetra manohitra ny fahamarinana zany dia oko fantany mpanohitra azy ny FFKM. Ny fiangonana no feo amin'ny fieritreretana zao tontolo zao ka ny fiangonana dia miteny mba ho velony eritreritra ny mpiarabelona aminy ny firenena, ny vahoaka, ny mpitondra ary ny fiangonana raha teo koa fa raha mangina ny fiangonana dia maty eritreritra izao tontolo izao. Tena mazava iny, antsoavy iny ho an'ny vahoaka malagasy zay hanao zava-dehibe ny maha-olom-pirenena azy. Nisy fotoantsika tamin'ny fandarina izay efa nisesy teto amin'ity onjam-peo fahita lavitra MBS ity dia nitondra fanazavana mazava tsara ny amin'ny vahoaka sy olom-pirenena. Ny atao hoe olom-pirenena dia olona manapa-kevitra ary olona mandray andraikitra amin'ny tandrify azy. Ny atao hoe vahoaka indraindray dia hakana hevitra ary tsy heverina ho tompony tena ny koriny azy fa entina amin'izay tia nitondrana azy. Fa rehefa olom-pirenena dia mba olom-pirenena vanina mahay mandray andraikitra amin'ny tandrify azy ary mahay mampiasa ny lalàna rehetra izay mifehy azy ary izany mihitsy no tolona tsy mitratra izay ataontsika amin'izao fotoana izao mba hametraka n'izany hoe tena olom-pirenena izany fa tsy ho vahoaka intsony. Olom-pirenena vanina miaina ato anatin'ity firenena malalantsika ity. Io olom-pirenena io izay nitondrany ny pasteur Ami fanazavana ny amin'ny hoe tena handray anjara ao anatin'izany raharaham-pirenena izany, tsy misoratra anarana fotsiny fa sady mifidy ary mirotsaka any amin'izay sehatra rehetra hahafahana mandray andraikitra. Tena fijoroana amin'ny maha-olom-pirenena izany. Ankoatr'izay, zava-dehibe tamin'ny nambarany pasteur Ami teo ihany koa ilay fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Isika tato anatin'ny fandarana dia tsy nitsahatra ny voy amin'izay hoe mba hahafahanao mandray andraikitra ho an'ny firenena ka hahatonga anao olom-pirenena tena mampiasa ny zonao ary manana ny safidinao dia dingany voalohany ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Heverina araka izany fa fifanjoan-kevitra sy fifanjoana andraikitra lehibe izany fitaomana ny olom-pirenena hisoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana izany. Isika moa tsy hamerina hady-hevitra intsony amin'ny hoe efa nijoroany ny antoko-tiako Madagasikara na ny filoha Ravalomanina Marika izany fa efa natao ary zava-dehibe ny mahita ny ray aman-drenim-piangonana amin'izao fotoana izao mivoy ary mitondra izany fonjan-kevitra ny amin'ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana izany. Fa nandritry n'ilay fanombohana ny fihaonam-ben'ny FFKM Omaly ihany no nandraisany Monseigneur Oton Marie Arsène Razanak'olona izay archevêque Antananarivo anjara fitenenana. Izy indray dia namariparitra ny amin'ilay lohahevitra izay nambarantsika teny am-piandohana tao anatin'ny bokin'ny Jeremia. Nitondra ny tantarany Jeremia izy ary nampahafantatra ihany koa fa nomena fahefana ny mpaminany ka izany fampatsiahivana ny fahefan'ny mpaminany izany dia hitondra aina vao eo anatrehan'ilay mety ho fahakiviana maro samihafa. Miaritra zavatra manahirana sika hoy ny archevêque Antananarivo ary izany indrindra no nisehon'Andriamanitra rehefa na hoe niantsoantso ny vahoaka ary nanolotra olona izy dia ny tantarany Jeremia mpaminany niraisany tao anatin'izany. Hoenontsika ao anatina minitra vitsy ny fanazavan-kevitra nentin'ny archevêque Antananarivo mikasika izay. Indroa maneraka anao ho eo amin'ny firenena mampanjakana, hanongotra sy hanjera, hamery sy handrava, hamboly sy hanorona. Toetra tika olombelona io naiza na varatra na tsinana na andrefana na aiza na atsimo dia mitovy fa olombelona isika. Olombelona be siasia ary tsy tokony atahorany izay. Ary io no antony omena fahefana reto mpaminany reto hampatsiahy fampahatsiahivana ny azy. Fampahatsiahivana hoe mba ilazao ane ty vahoakako ty. Raha manaonao foana izy ity ny zavatra miandria. Raha ohatra ka tsy manaraka an'ity ity ane hivarina ny akady izy. Filazana mazava hoe miankina amintsika hay ity zavatra ity. Isika no antony. Fa rehefa omeny hiraka anontaniany hoe asehoany fitandremanao. Totosanao ve ilay hiraka nampanaoviko taminao.
Anjaran'ny fiangonana ihany koa ny mampatsiahy indray isan'andro. Eo amin'ny tontolom-piainana iainany, eo amin'ny fanampiany etsero amin'ny endrika maro samihafa, ireo notadiavin'Andriamanitra amin'ny farany. Aseho ianaka ny fitandremana. Amin'izay toam-pianomboana ity fikaonandoha atao ity, no hitodiantsika any amin'ilay Andriamanitra ny antso antsika. Izy ny antso antsika ny ela. Hamita iraka sarotra indraindray, kanefa iraka tsy maintsy atao. Fa raha iraka omen'Andriamanitra tsy maintsy mifahatra amin'ny teniny, inona moa ny iraka nampanaovina. Ary io ny ilantsika vavaka isan'andro. Iaonatsika amin'Andriamanitra ka aihanoantsika tsara sy azahoantsika hoe inona ty hafatra mpanaovina ity. Fa rehefa tonga ilay hafatra ho afaka hanatotosa ny iraka mpanaovina antsika. Ary apetritsika eo amin'ny fanan'Andriamanitra izay mitantana antsika sy miaradia amintsika riavana ny fanatotosantsika an'izay. Matombo joro arak'izany ny ray aman-dreny-piangonana eo anatrehan'ny zava-misy aina firenena amin'izao fotoana izao dia entina hilazana fa tany misy olobe tsy miady zaza araka ny fomba fiteny malagasy. Fa matombo joro ihany koa dia amma fiangonana izay mpaminany n'Andriamanitra azy. Mazava ny tenin'ny pasteur Ami fa ny manohatra amin'izay mety ho famaronana ijoroana izay dia manohatra ny fiangonana izany. Taridresaka, taridalana ary fomba ahafahana ihany koa manolotra vahaolana amin'ny fiainana firenena amin'izao fotoana izao no ijoroany ny FFKM. Mino ny rehetra fa aomby ity fijoroan'ny FFKM ity satria raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tahaka ny efa mizotra makany amina lojika na adevitra korotana ny fifidianana ho avy eo raha ny fiaingainga ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Ny fanambaran'ny filohan'ny repoblika ny amin'ny laza fa raha mirotsaka izy dia tsy maintsy ho lany. Sy ny amin'ireo olona manodidina azy rehetra fa premier tour de vita na 10 an'ny antoko izao sy ny amin'ny fanangonana kara-panondro etsero zay ao anatin'ny vanim-potoana hikarakarana ny lisam-pifidianana no ahitana izany tranga rehetra izany. Ireny kara-panondro ireny sandaina fanomezana vatsitsinjo na tosika fameno na varomora ho an'ny vahoaka, kanefa izany dia tsy an'ny TGV na an'ny fikambanana mpanohana ny fanjakana fa an'ny fanjakana an'ny vahoaka malagasy izay nomeny ny mpamatsy vola eo amin'ny sehatra saingy atao ady varotra politika ankehitriny manangasanga teo ny fifidianana. Mila fijoroana ray aman-dreny zao tranga misy izao raha ny fanambatambazana sefokotany amin'ny fampiakarana tambokarano, ny fanomezana moto be ny tanàna, ny fanomezana 4x4 na préfet chef district dia mampanabe ny ihany ho isika. Eny hatramin'ny hoe olona roa tapitrisa no zaraina karatany ka ao anatin'izany misy tanin'olona efa voarefy no voaresaka amin'itony karatany itony, misy tetika politika hafahafa. Ny resaka kopy faobe na jugement supplétif izay hanomezana kara-panondro faobe ihany koa rehefa avy eo dia adevitra mandehabe ankehitriny. Marina fa tsy mbola nahatratra ilay 10 sy 13 tapitrisa ny seny ary tratra tao anatin'ilay fanasana-mpifidy nataon'ny seny ny doublant na ny anarana miverimberina 9 alina mahery ankehitriny. Fa mbola tsy ampy izany entin'ny ilazana fa mangarahara ary adio fifidianana io satria misy fepetra maro napetraka ireo antoko politika sy vorona politika izay misehatra amin'izany fifidianana izany. Ary tsy irery ny antoko politika sy vorona politika hisehatra amin'ny fifidianana ankoatry ny FFKM dia efa eo ihany koa ary eto Madagasikara ny vondro ny firenena mikambana tena manara-maso amin'ny antsipireny mihitsy ny fomba hikarakarana ny fifidianana ary miona ny lehiben'ny ACC, ny lehiben'ny CENI, miona an'ireo vorona politika samihafa, miona amin'ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny governemanta. Hatreto aloha mbola tsy nisy ny famoaham-bola avy any amin'ny firenena mikambana na ireo foibe sy ratsana samihafa izay mamatsy vola ara-pifidianana. Fa mbola ampiandrasana izany isika na izany na izany tsy mahafoana ny adevitra amin'ny fiahiahiana ny osoka ara-pifidianana mety hitranga eo arak'izay mety ho kirakirainy ireo mpanaradia sy mpomba fitondram-panjakana ka hampanao fitaovana ny CENI sy ny ACC. Mila fahamalona izany rehetrarehetra izany ka mahatonga antsika naka loha hevitra manokana eny fijoroan'ny fiombonana ny fiangonana kristianina eto Madagasikara iny. Izany zava-misy, izany malaza, makasitraka tompolahy, makatelitra tompom-bavy.